manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny hivinany toetra ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy dia hiverina ao anatin'ny volonandro ririnina indray aloha isika. Rehefa avy miaina tao anatin'izay hafanana izay atao anatin'ny herinandro lasa. Vokatra izay indrindra dia hiverina hitoetra mentalana indray ny hivaratra aza ka ahazo orana somary miatoato motsiraka atsinanany nosy iray manontolo andrahona na anjombona mety arahana herikerika manifina orana malefaka mihitsy aza indraindray ho an'ny ilany atsinanan'ny atany sy ny faritra avaratra i Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana indray dia isy fidina misongadina maripana ambony indrindra zany hoe angatsika aloha ny andro amin'ny ankapobeny indrindra ho an'ny afovoantany sy ny motsiraka atsinanana. Ho mafy ihany koa ny fitsokon'ny rivotra any amin'ny motsiraka ny faritry Sofia, Diana, Sava ary motsiraka atsimo andrefa ny Madagasikara. Vinany toetry ny andro amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia ahazo orana somary miatoato ny motsiraka atsinanana miainga avy any amin'ny faritry Sava hatrany Taolagnaro. Andrahona na anjombona arahana herikerika manify na orana manify indraindray ho an'ny ilany atsinanan'ny atany sy ny faritra loatra mangoro ary ny ilany atsinana ny faritry Sofia. Andrahona amin'ny ankapobeny any amin'ny faritry Sofia sy Diana. Faritra hafa dia ho maina ny andro na hibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia hitoetrany ny orana somary miatoato any amin'ny motsiraka atsinanany nosy andrahona na anjombona rahana herikerika eo foana ihany koa ny ilany atsinanan'ny atany sy ny faritra loatra mangoro mihitatra hatrany amin'ny ilany atsinana ny faritry Sofia. Hiverina andrahona mety hisy ihany ny herijika isina orana malefaka indraindray ho an'ny faritra avaratra andrefa ny Madagasikara iny. Ny faritra hafa kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na hibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro. Mivinany maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 12 degré zao amin'ny afovoantany, 10 hatramin'ny 20 degré ho an'ny motsiraka atsinanana ary 14 hatramin'ny 13 degré ho an'ny motsiraka andrefana. Mivinany toetry ny andro ny zoma kosa indray ary dia mbola mivaratra azy hatrany aloha ny mamaritra ny toetry ny androntsika andrivotra ihany koa ny any amin'iny faritry Sofia, Diana, Sava ary motsiraka ny faritra atsimo andrefana iny. Hitoetra ihany koa ny orana malefaka somary miatoato amin'ny motsiraka atsinanany nosy iray manontolo andrahona na anjombona rahana herikerika foana ny ilany atsinanan'ny atany sy ny faritra aloatra mangoro. Mety hisy ihany koa ny herijika isina orana tandrifon-drahona na orana malefaka indraindray ho an'ny ilany andrefan'ny atany sy ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara. Ny faritra hafa indrindra ny tapany atsimo kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinany maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 7 hatramin'ny 12 degré ho an'ny atany, 10 hatramin'ny 20 degré ho an'ny motsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny motsiraka andrefana. Manangy hatramin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka sy Boeny. Vinany toetry ny andro ny sabotsy mamarana antsika azy dia andrahona mety arahana orana malefaka eo foana ny any amin'ny motsiraka atsinanany nosy iray manontolo. Hita taratra eny ihany koa ny andro manjombona rahana herikerika manify ho an'ny ilany atsinanan'ny atany sy ny faritra loatra mangoro ary ny ilany atsinanan'ny faritry Sofia. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro na andrahona vitsy amin'ny ankapobeny. Mivinany maripana mifanaraka amin'izay dia manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 12 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 17 degré ho an'ny motsiraka atsinanana ary 17 hatramin'ny 13 degré ho an'ny motsiraka andrefana. Izay indray ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy mamery fotoana anao mba manaraka indray. Velo matomboka.